Eo amin'ny sihatry ny toekarena kosa indray dia mandalo eto Madagasikara ny fitalie général ny Proparco izay ratsany Agence Française de Développement vonona ny hanome tosika ny sihatra tsy miankina eto Madagasikara izay mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny toekarena ny Proparco raha ny fantatra nandritra ny fionan'izy ireo tamin'ny pampalala vaovao tamin'ity andro an'ity teny amin'ny foibe toerany teny AFD. Manatanteraka fididiana eto Madagasikara ny tale général ny Proparco Andriamatoa Claude Periou sy ny tompon'andraikitry ny bureau parti Afrika Atsimo sy ny ranomasimbe Indiana Denis Sireyol. Ny Proparco dia rantsany Agence Française de Développement na ny AFD izay mitana andraikitra lehibe eo amin'ny fiaramiasa amin'ny alalan'ny famatsiam-bola sy ny fanohanana tetikasa samihafa. Ny fitsidian'ireto délégation ny Proparco eto amintsika ireto dia natao mba hanomezana ainga vao indray ny asa ataon'ny Proparco ety amin'ny faritra ary ahafahan'ny Madagasikara hisitraka izany. Noho ny zava-nisy teto amin'ny firenena moa dia tsy nisy ny tetikasa vaovao nosoniavin'ny Proparco teto Madagasikara tato anatin'ny 5 taona. Ny iraka farany izay notanteran'ny bureau paritra avy any Johannesburg ny volana novambra lasa teo kosa dia nahavelom-panantenana ary naneho ny fahavononany hanome tosika ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara indray ny Proparco mba hisiny ny famoronana asa sy ahafahana miady amin'ny fantrana. Voalaza fa ireo sehatra ara-toekarena isan-tsokajiny dia tokony hisy fiantraikany ho an'ny firenena. Mandritra ny fandalovan'ny délégationna eto Madagasikara moa dia hisy ny fionana amin'ny tompon'andraikimpanjakana isan-karazany sy mpandraraha ara-toekarena maro.